Plasy tompoko vavy falanitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV amin'ity alatsinainy fetombohan'ny herinandro ity. Herinandro eny koa izay mamarana ny volana aprily. Asaina isika araka izany anaraka ireo angom-baovao nangonon'ireo mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isataratsika aza dia ny mahakasika ny resaka Claudine Razaimamonjy. Raha niteraka resabe ny fandehanandramatoa Claudine Razaimamonjy tany Maurice dia mbola miteraka resabe ihany koa ny firenany atandrasana amin'izao hitazomana azy etsy amin'ny hopitaly Ashera. Manana ny ambarany mikasika ity fiavian'ny Claudine Razaimamonjy ity ny ministry ny raharaham-bahiny Atala Beatrice. Tao Maurice no nitsabo tena nandritry ny 10 andro Claudine Razaimamonjy. Maurice izay mifandray ara-diplomatika amin'ny Madagasikara. Nandritry ny fivanianan'ny Claudine Razaimamonjy tany Maurice, tsy nisy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny mpitondra Mauriciana na dia nisy aza ny fanerena mafy nataon'ny mpanohitra ao Maurice tarihin'ny Paul Béranger mikasika ity raharaha ity. Raha nanontaniana momba ny fivanianan'ny Claudine Razaimamonjy tany Maurice ny lehiben'ny diplomasia malagasy dia toy izao no valiteny netiny. Évacuation no azy makany ary faharon'izay mety miverina eto Madagasikara izy dia angamba ohatrany tsy hitako izay olana fa ohatrany amiko zany ohatrany ridicule ihany na ireo masovolo izay ny teny sy ny tabataba ary koa ny rehetra fa dia hitantsika izy mitonga eto Madagasikara dia apetratsika amin'ny fahendren'ny fitsarana ny fitohizan'izay. Raha tsy ahivony dia efa samy niraza ny masovo frantsay sy amerikanina fa manohana ny birao maleo tena miady amin'ny kolokolo. Andrasana raha itony fanadiadiana ataon'ny Bianco taorian'ny fiverenan'ny Claudine Razaimamonjy amin'ny razana.